Salama tompoko. Dia faly miarahaba anao tonga eto amin'ity chaîne Toragasy ity. Shalom shalom. Androany tsika dia hiresaka momba ny hoe aza mangalatra fa izay mangalatra dia nangalatra tamin'ny tenany ihany. Aza mangalatra fa izay mangalatra dia nangalatra tamin'ny tenany ihany. Tu ne déroberas point, car quiconque dérobe, il s'est dérobé soi-même. Quiconque vole, il s'est volé soi-même. Anomboantsika anazy angamba dia aleo mihitsy tsika mitodika kely amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny arahantsika nahita ireny ny hetsika nataon'ny Gen Z malagasy, Gen Z Madagasikara. Ny arahantsika rehetra nahita koa ny vokatra izany hetsika izany. Izao ity tsika lasa nahazo mpitondra vaovao. Ary raha ohatra ianareo ka nihaino tsara ny kabarin'ny filoha vaovao, dia hozy izy niteny tamin'ireo minisitra. Nitaky fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Hozy izy hoe mitaky fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Dia eto izaho dia mba te hanontany hoe ahoana ny fahitanareo an'io? Moa ve mba ho vitan'ireo minisitra ireo ny hametraka an'io fanovana tanteraka izay takian'ny vahoaka malagasy io? Possible ve io sa impossible? Moa ve le tanana efa zatra nitsotra, efa zatra nangalatra, efa zatra nanodikodina volam-bahoaka, moa ve mbola afaka mivokona io tanana io? Moa ve ilay tanana efa zatra nanao afera, efa zatra nanao kolikoly, efa zatra nanao corruption, moa ve mbola afaka mivokona io tanana io? Tsy haiko ianao rehefa mba nijery an'ilay vidéo nataoko teo aloha, ilay vidéo misy titre hoe tonga soa eto amin'ny Toragasy, vidéo numéro V02. Fa tao anatin'io vidéo io izaho dia namelabelatra momba ny hoe fa maninona i Madagasikara no mitana ny laharana fahadimy alohan'ny farany amin'ny firenena faran'izay mahantra indrindra eran-tany. Fa maninona? Fa maninona isika ny fahadimy alohan'ny farany nefa tsy tany miady Madagasikara? Tsy misy guerre eto? Tsy misy conflit militaire eto? Tsy misy guérilla eto? Tsy misy hoe rebelle armée eto? Tsy misy an'izany rehetrarehetra izany eto? Na iray aza. Kanefa ny zava-misy dia i Madagasikara no mitana ny laharana fahadimy amin'ny gisitra eran-tany. Fa maninona? Fa maninona ny laharana misy antsika no ary amin'ny kida maimbo ary? Fa maninona? Dia aleo tonga dia aborantsika eto ny marina fa ny antony mahatonga an'io dia tsy inona akory fa vokatry ny corruption dia lasa voaozina ny firenentsika. Voaoziny Madagasikara vokatry ny corruption, vokatry ny kolikoly, vokatry ny fangalarana rem-pirenena, vokatry ny fanodikodinana volam-bahoaka, manao corruption daholo hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny tena nefa amin'io milaza azy hoe dekônina be any am-piangonana. Ny tena nefa amin'io milaza hoe loha olona be any am-piangonana. Ny tena nefa amin'io milaza hoe izay lehilahy kristianina ny am-piangonana. Milingilingy ery ambonin'ny alitara ery milaza azy hoe masina be. Nefa rehefa any am-piasana dia manao corruption no atao. Rehefa any am-piasana dia manodikodina volam-panjakana no atao. 80% mankaty am-paosy dia 20% miditra amin'ny caisse-mpanjakana. Izany zavatra izany tompoko no mahavoaozina an'ity Madagasikara malalantsika ity. Miala tsiny fa mety hoe mahitsy be ny fiteniko fa ny marina dia ity.
izay tsy mangalatra sy tsy fetsifetsy no matiantoka indrindra eto Madagasikara. Izay tsy mangalatra sy tsy fetsifetsy no matiantoka indrindra eto Madagasikara. Zany ny verité misy eto. Zany hoe efa lasa normalisé eto le manao fetsifetsy. Efa lasa normalisé eto le manao kolikoly. Efa lasa normalisé eto le manodikodina volam-bahoaka. Efa lasa normalisé eto le manodikodina harem-pirenena. Efa lasa normalisé eto ny manao corruption. Ny dikan'izay raha ohatra zany ianao tsy manao kolikoly, tsy manao corruption, de ianao indray tsy normal. Ianao tsy mety hanao kolikoly, ianao tsy mety hanao corruption indray tsy normal. Zany ve de mba normal aminareo? De izany no mahatonga an'ity firenentsika ity ho voaozina. Lasa voaozina ka anaramba firenena tsy misy guerre, anaramba firenena tsy miady, nefa de fahadimy amin'ny gida maimbo eran-tany. Tsy haiko ianareo rehefa mba nihaino toriteny ataon'ny Rav Jiosy, mihaino rabbin nitoriteny eto amin'ny YouTube eto, fa zareo rehefa mitory ny didy 19 aza mangalatra, tu ne déroberas point, Exodus 20:10, aza mangalatra. Rehefa manazava an'io didy 19 io ny rabbin, de hoza zareo hoe izay mangalatra dia nangalatra tamin'ny tenany ihany. Celui qui vole, il sait voler soi-même. Ny olona zany rehefa mangalatra de tsy inona akory fa nangalatra ny fitahiana izay efa nomanin'ny Hashem omena anazy. Azonao ve ny dikan'io? Zao ny dikan'io, eno tsara. Raha misy olona anankiray zany mangalatra, ohatra hoe mangalatra vola am-kesa, alay moramora le vola de azony, tsy misy mahita, ni vu ni connu, de faly eky le mpangalatra hoe azoko ty vola ty, anahako am'izay ty vola be ty. Faly eky le mpangalatra nahazo an'le vola, kanefa ny tsy fantany de ity. Le halatra nataon'io de tsy inona akory fa izy tenany ihany nangalatra ny fitahiana tokony omen'Andriananary anazy. Zany hoe talohan'ny nandehanan'le olona io hangalatra zany, de efa nisy fitahiana, efa nisy bénédiction, efa nomanin'ny Hashem ho an'io olona io ao. Efa voninao io bénédiction io, fa mbola miandry amin'ny fotoana mahamety azy vao ho atolotra Hashem ao an'le olona. Avy eo nefa le olona lasa nandeha nangalatra izy, ngalatra vola be ohatra, de faly ery nahazo an'le vola be, nefa ny zavatra tsy fantany de ity, izy le nandeha nangalatra an'le vola be iny de tsy inona akory fa nangalatra an'le fitahiana izay efa nomanin'ny tompo anazy. Zany hoe le fitahiana efa nomanin'ny tompo an'io olona io zany, de tsy ho azon'io olona intsony rehefa avy nangalatra izy. Lasa le fitahiana, very le fitahiana, nisy nangalatra le fitahiana. De zao, eritrereto tsara fa ny olona zay rehefa mangalatra, ny tanjony de ny vola. Misy ny mangalatra vola direct, misy koa nefa ny mangalatra entana, de avy eo amidy avadika vola. Zany hoe ny ahazoana vola zany ny tanjona angalarana. De ity misy fanontaniana apetrako aminao. Inona ny tianao? Iza ny tianao? Mangalatra de mahazo vola, kanefa very le fitahiana avy amin'ny tompo? Sa tsy mangalatra de avy eo mahazo an'le fitahiana avy amin'ny tompo? Iza amin'ireo ny tianao? Tadio fa ny fitahiana avy amin'ny tompo tsy voatery hoe vola foana. Ny tompo rehefa manome fitahiana dia fitahiana izay mahasoa anao, fitahiana izay tena besoin ilainao, zay no omenanao, fa tsy besoin futile, tsy zavatra kitaingitaingina tsy manjary ery. Ohatra hoe raha asa no tadiavinao de omeny asa izay mahasoa anao ianao, asa mahavelona anao. Raha vady no tadiavinao
de omeny tompo izay vady tsara, olona vadiabla, izay araka aminao mandra-pahafaty. Fa tsy vady ampijaly, na koa vady ampitondra azo fijaliana ao anaty tokantrano. Zany tokantrano zany raha ny tokony ho izy de tokantrano mamy. Zany ny tena tokantrano. Mamy ny tokantrano. Ary raha ohatra koa hoe zanaka no tadiavinao, de omeny tompo zanaka endry ianao. Zanaka tia manompo anandriana zanaka tafita, afaka manampy ray aman-dreny rehefa tonga ny androm-pahanterany. Fa tsy zanaka maditra ampitondra fahorinanao amin'ny androm-pahateranao. Ary raha fahasalamana no tadiavinao, de omeny tompo fahasitranana ianao amin'ny aretina izay mahazo anao. Na koa hoe ampiona ny tompo amina dokotera mahay mitsabo ny aretina izay mahazo anao. Na koa hoe ampiona ny tompo amina olona izay mahafantatra dokotera na hopitaly mahay mitsabo ny aretina izay mahazo anao. Ary raha ohatra namana, des amis, raha namana tadiavinao, de ho ampiona ny tompo amina olona izay tsy ho ampozinao ho lasa namanao ianao, nefa de lasa namanao. Des amis izay mifanerasera sy mifampizara mahafinaritra sy ny mangidy aminao, mifanampy eo amin'ny fiainana aminao. Le Seigneur te mettra des vrais amis sur ton chemin qui t'accompagneront et qui te soutiendront. Ary raha ohatra koa hoe te hiona amin'ny tompo ny tadiavinao, raha te hanakaiky ny fonandriananahary ny zavatra iriany fonao indrindra, raha izay no mahasaka ao am-ponao ao, de ho avy hiona aminao Jesosy Kristy. Ho avy hiona aminao Yeshua Hamashia, ka hanova ny fonao, hampatonga anao ateraka indray, hampatonga anao ho lasa né de nouveau, ateraka indray. Hitanareo, zany rehetrarehetra zany de satihana ny fotsiny ihany amin'ny bénédiction avy amin'ny Hasem. Satihana ny fotsiny ireo amin'ny fitahiana avy amin'ny andriananahary. Ary ireo rehetrarehetra ireo de tsy misy azo atakalo vola. Tsy afaka atakalo vola ireo, tsy voavidy vola ireo fitahiana ireo. Azonao ve? Tsy zany fa misy manko ny olona mangala-bola be izy, na manodikodim-bola be izy, na manao kolikoly izy mba hahazoana vola be, de ny eritreriny de hoe rehefa manam-bola be izy de ho azo ny vidiana daholo zay tiany. Kanefa didy, tsy haiko hoe zany zanaka endry zany ve azo vidiana amin'ny vola be ve zany? Tsy haiko hoe zany vady endry zany ve, zany sipa vadiabla na bandy vadiabla zany ve azonao vidiana amin'ny vola be zany? Sao de mba sipa materialista ny lasa vadinao? Sao de mba bandy jombilo sady materialista no lasa vadinao? Sao de tsy ianao ny vadiny fa le volanao? De averiko apetraka indray le fanontaniako teo. Iza no tianao? Mangalatra de mahazo vola be, kanefa very le fitahiana avy amin'ny tompo? Sa tsy mangalatra de avy eo mahazo an'le fitahiana avy amin'ny tompo? Iza amin'ireo no tianao? De zao, mba hanampy anao hamala an'io fanontaniana io, de no tsara ty. Jesosy Kristy de nampianatra antsika hoe inona moa ny didy roa faran'izay lehibe indrindra. Matthieu 2:20-3:telopolo ka hatramin'ny 40. Matthieu 22, verset 36 à 40. Mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? De hoy Jesosy taminy, tiava ny Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sy amin'ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany de izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
Zany hoe reo didy roa reo zany, ny didy faran'izay lehibe indrindra, ozy ny tompo. De jereo tsara anie, fa eo amin'ireo didy roa reo de misy référence makany amin'ny Torah. Ny référence Torah eo amin'ny didy voalohany zao de Deutéronomia 9:5. Zany hoe io didy voalohany milaza hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Io didy voalohany io zany tsy hoe zavatra vaovao akory io, fa didy efa nomen'ny Tompo Andriananahary any Mosesy tany an-tendrombohitra Sinay. Ndao ngefa kitsika io Deutéronomia hoe Deutéronomia 9:5. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Eto zany tsika de mahita hoe kay ve ny zavatra nampianarin'i Jesosy Kristy ho an'ny Jiosy de tsy zavatra hoe vaovao akory fa fampianarana efa nomen'ny Tompo Andriananahary any Mosesy tany anefitra. Kay ve ny fampianarana avy eo amin'ny Torah any Mosesy ihany io e? Kay ve io ihany no averin'i Jesosy Kristy nampianarin'i Jesosy Kristy any Jiosy aty amin'ny testamenta vaovao e? De ohatr'izay koa le didy faharoa faran'izay lehibe indrindra. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Io teny koa de tao amin'ny Torah ny nangalana an'io. Teny nalaina tao amin'ny Levitikosy 7:20. Teny nalaina avy tao io. Ndao nefa kitsika Levitikosy 7:20. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izaho ny Jehovah. De inona moa ny dikan'io hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao? Inona ny dikan'io? Be deaibe ny dikan'io, be deaibe. Ary ohatra anankiray amin'izay le hoe aza mangalatra, fa raha mangalatra fananan'olona ianao dia tahaka ny nangalatra tamin'ny tenanao ihany. Nangalarinao ny fitahiana efa nomanin'ny Tompo anao de tsy ho azonao tsony fitahiana io fa efa very tanteraka. Tu ne déroberas point, car si tu dérobes quelqu'un, c'est toi qui t'es dérobé toi-même. Tu as dérobé les bénédictions que le Seigneur a déjà réservées spécialement pour toi. Donc cette bénédiction, tu ne les auras plus. De raha miverina amin'ilay fanontaniana izay napetrakitsika tary amin'ny voalohany amin'izay tsika, le fanontaniana hoe fa maninona Madagasikara no mitana ny larina 5 amin'ny kisitra amin'ny firenena rehetra eto an-tany? Ny valiny de tsotra. Ny valiny de satria be loatra ny mpangalatra eto Madagasikara, be loatra ny mpanao corruption, be loatra ny mpanao kolikoly eto Madagasikara, any ka isaky ny mangalatra zareo de nangalariny koa ny fitahian'ny Tompo tokony ho an'ny Madagasikara. Zany hoe isaky ny mangalatra volam-bahoaka zareo de nangalariny koa ny fitahian'ny Tompo tokony ho an'ny vahoaka malagasy. Lasa daholo, very daholo, nangalariny daholo ny fitahiana marobe avy amin'ny Andriananahary tokony ho an'ny vahoaka malagasy. De eto zany de tonga amin'ilay fitenenana hoe voro ohatran'ny voalavo, sady vo ny lavo. Vo satria nangalariny zareo ny volam-bahoaka. De avy eo koa lavo satria vokatr'ilay halatra de very koa ny fitahiana avy amin'ny Tompo ho an'ny vahoaka malagasy. De inona amin'izay ary ny fanafodin'izay? Inona ny tokony ataontsika mba hisorohana, mba hitsaboana an'izay aretina izay? Ny valiny de tsotra. Ny fanafodiny io aretina io de tsotra. Raiso ny Torah de vakio, de ataovy ao am-ponao. Fa rehefa ao am-ponao ny Torah de lasa fiainana
ho anao io Torah io. Rehefa ao am-ponao ny Torah de lasa tianao, de rehefa tianao ny Torah de lasa miaina ho azy ao anaty Torah ianao. Zany hoe rehefa tafalatsaka ao am-ponao zany io Torah io de lasa voasoratra am'le nofony fonao. La Torah est gravée sur la chair. De rehefa tonga zay fotoana zay, rehefa tonga zay hoe voasoratra ao amin'ny nofony fonao ny Torah, de lasa naturel aminao le hoe aza mangalatra. Lasa inné ao anatinao le hoe aza mangalatra. Zany hoe am'izay fotoana zay zany ianao tsy mila intsony miady amin'ny fakapanahan'ny fangalarana, fa tonga de resinao azy le izy. Tonga de resinao direct, tonga de resinao naturellement ny fakapanahan'ny fangalarana. De amarana antsika an'ity vidéo ty de ty misy fanontaniana farany. Aiza ho aiza ao amin'ny baiboly no misy ny Torah? Moa ve ao amin'ny testameta taloha ihany no misy ny Torah, sa ve misy Torah koa ve ao amin'ny testameta vaovao? Raha azonao atao de azafady mba valio amin'ny commentaire, sorata eo amin'ny commentaire ny valiny raha fantatrao, de jerentsika amin'ny vidéo manaraka zay valiny soratanareo amin'ny commentaire ao. Zany hoe ny vidéo ataontsika manaraka zany de vidéo momba ny fanontaniana io. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. Ho tahinana ianao ry tompo zanaharinay, andriana nahary an'izao rehetra zao. Amen.